Ahoana ny fomba fampiakarana tonalité-na hira rehefa ohatra hoe mitendry isika dia zay indray no ianarantsika amin'ity vidéo ity. Ndeha haka ohatra isika. Ny hira zany ianao atao an-trano dia mitaraina ny olona. Ohatra ny hoe haka exemple tsotrontsika ohatra hoe ohatra dia mitaraina ny olona ohatra ny avo be zany clé zany dia ahoana zany ny amadihana anazy. Tadio fa misy 12 ny tonalité do dièse ré sy namany reny. Dia ireo tonalité 12 ireo azo hitondrana an'ilay hira daholo. Dia ny olona rehefa any anaty studio ohatra hoe amorona hira anankiray dia arakarak'izay filinina sy izay ampahazoaina le musicien sy le mpihira eo dia ino amaritany zareo tiana atao tonalité. Fa rehefa mihira anazy amin'izay ianao any an-trano dia hitanao hoe mety amiko na tsy mety amiko le izy. Dia misy fotoana ianao mampiasa capot ohatra hoe ampiakarinao le tonalité dia mampiasa capot ianao. Fa raha ohatra ary ampidinina dia ahoana ary ny atao? Dia voalohany aloha mila mahatadidy sy mahay resaka intervalle tsika hoe do ré mi fa sol la si do dia ny distance an'iny dia iny mihodinkodina ohatran'ny cercle anankiray mihodinkodina eo zany hoe do dièse ré mi bémol sy ohatran'izany dia mihodinkodina eo le izy mihodinkodina eo zany hoe raha ohatra ka tonalité ré ohatra le hira ny original ohatry ny ohatra tonalité ré le original dia raha ampiakarina le tonalité dia adia zany no mitady any le sary raha ohatra ka ampidina dia any no mijery ohatra ny raha ré zany le tonalité original dia raha hoahenako le izy dia ataoko do dièse na do na tonalité na si na tonalité na si bémol sy ohatr'izany. Raha ohatra hoe ré le original ka ho ampiakarina le izy dia afaka ataonao mi bémol na mi na fa na sol na ohatrohatr'izay. Donc ataontsika essai zay izy tonalité ré. Raha do zany nampidinina zany satria ré le original dia midina ohatra ohatra raha ré le original zany ka ataontsika mi dia avoavo kokoa izy ohatr'izay izy zao fotsiny nefa tandremo sao dia hoe do zany avo be dia ré zany ambanimbany hoe mifamadika amin'izay. Any amin'ny hira sasany mety ho avo be ny do, any amin'ny hira sasany mety ambany kely izy dia arakarak'izay. Zay ny vidéo antsika androany. Raha mahafinaritra anareo dia aza adino ny manao partage sy manisy commentaire ary manisy réaction ny vidéo antsika. Misaotra tompoko.